manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia tonoina amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka mahazo toerantsika tompoko. Saotran' Jesosy sika fa mbola omeny fotoana indray androany ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Isan'andro isan'andro Jesosy dia manana teny vonona ho antsika foana satria rehefa tonga ny maraina dia misy fiainana vaovao misy teny vaovao misy andro vaovao, misy zavatra vaovao. Dia isan'andro sika tokony mangetaheta an'izany foana rehefa mifoha Jesosy za vaovao indray ity. Inona indray zao zavatra vaovao voaraiko androany, inona indray zao zavatra vaovao mba ho hitako androany. Fa rehefa ao anatinao izay zavatra izay izay ny atao hoe te handroso ianao. Zavatra anankiray nozaraiko androany atao amin'ny Jona toko voalohany, izany hoe tokantrano na olona miara-miaina amin'Andriamanitra. Tsika zany tokony mianatra miara-miaina amin'Andriamanitra satria rehefa ho avy any amin'ireo lanitra Jesosy Kristy tompo dia hiara-hiaina aminy tsika. Dia mila tsika din'izao dia efa mianatra an'izany fiainana izany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny ety an-tany ozy izy tahaka ny any an-danitra, izany hoe tsika zany dia mila manana an'izany hetaheta izany hoe Jesosy za te hitovy fiainana aminao, za te hiara-hiaina aminao. Satria rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia zanak'Andriamanitra dia miara-miaina amin'Andriamanitra. Dia ny olona amboarintsika dia ny ety ambonin'ny tany, izany hoe ny tokantranonao miara-miaina amin'Andriamanitra izany, ny fiainanao miara-miaina amin'Andriamanitra izany. Dia atoroko antsika daholo hoe ahoana ny ataoko mba hahatonga an'Andriamanitra teny ho tamana eo amin'ny fiainako. Andriamanitra mantsiny dia zao hoe izy tsy hoe atsotsika ambava fotsiny hoe avery Jesosy dia hoe tonga izy, fa ny atongavany dia mijery ny fonao izy. Izy zany raha vao hijery anao dia ny ao am-ponao aloha ny jereny. Dia rehefa manana hetaheta lalina ianao hoe Andriamanitra za tena te hiara-hiaina aminao, za tena te hitovy fiainana aminao, za te hitovy fomba aminao, dia izay ny atao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Dia mila tsika mamantatra sy miaina an'izany satria izay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny tena efa ilay teneniko teo hoe ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Dia ety tsika dia efa manova ny ao an-tokantranontsika ho tahaka ny fiainan-danitra. Fiainan-danitra zany efa voalaza amin'ny Baiboly fa tsisy ranomasy intsony. Izay zao aloha dia haintsika izay. Ka raha ninona zavatra ohatrany hoe mampitomany anao, mampalahelo anao dia tokony miaina zany tsika hoe ahoana ny ataoko mba hahatonga an'izay lasa tsy ohatran'izay intsony. Misy olona anankiray izay mba miprogramen'Andriamanitra hoe hiara-hiaina amin'Andriamanitra ilay olona dia tsy iza izay fa Jona. Dia vakitsika nge ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jona toko voalohany any andininy voalohany any andininy faharoa. Jozy ny ten'Andriamanitra hoe mitsangana makanesa any Niniva ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny famelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny. Dia amin'ny andininy fahatelo Jozy hoe nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-ndeha aminy tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan'Andriamanitra, hiala anatrehan'i Jehovah. Jereo tsara fa rehefa ny olona anankiray tsy te hiara-ionina amin'Andriamanitra dia manomboka mitsoaka an'Andriamanitra izy. Ahoana ny atao hoe ahoana ny ahafantarana hoe nitsoaka an'Andriamanitra ianao? Ny ahafantarana fa nitsoaka an'Andriamanitra ny olona anankiray dia manomboka miala eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Misy zavatra efa napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra zao raha hiresaka tokantranontsika hoe nareo vehivavy, nareo lehilahy, nareo zanaka, name direktiva izy, name ohatrany tahaka ny namezany direktiva ny Jona hoe mandehana ianao makany Tarsisy dia ataovy zao. Dia ozy izy ny Jona hoe za tsy hiala eo anatrehanao izany hoe za tsy te hiara hipetraka aminao, za tsy te hiara-onina aminao fa andehany amin'izay tiako Dia indraindray fiainantsika zanak'olombelona manao ohatran'izay ataon'ny Jona izay. Ohatrany hoe tsy tiantsika le drafitra apetraka Andriamanitra hoe Andriamanitra miteny amintsika hoe reto ny zavatra tokony ataonao amin'ny fitandremanao sitrapoko dia izao miara-miaina aminao foana. Dia ozy izy Jona hoe za hiala fa za tsy ho any Tarsisy. Dia ozy ny Baiboly hoe ny antony
dia zao tsy te hiara-iaina hiaraka amin'Andriamanitra izy. Indraindray ao atokantranontsika eo amin'ny fiainantsika dia roahantsika Andriamanitra hoe andany ianao voaka fa za mbola tsy te hifandraraha aminao. Dia nefa ny zavatra tena nampalahelo rehefa toizany io tantara io tsy nandeha 4 kilometra akory tonga dia tonga ny devoly nitondra tafio-drivotra tena hoe tonga amin'izay nikorotana. Jereo tsara fa ny olona anankiray rehefa miala tsy miara-miaina amin'Andriamanitra dia eo manomboka mifampitehana, manomboka teo amin'izay ny savorivory amin'izay, manomboka tsisy tena sahotaka ary ny tena olana manome problema ny hafa koa. Zany hoe lasa sahirana daholo, zany hoe izy mba ny ateherana ray aman-dreny olona mahafantatra an'Andriamanitra eo tokantrano lasa izy indray ny problème nahatonga olana goavana tao amin'ilay tokantrano. Ohatr'izay mihitsy ny fiainantsika rehefa mandositra n'Andriamanitra tsika, mandositra n'Andriamanitra ny olona satria maninona tsy te handeha eo amin'ilay programa n'Andriamanitra. Matetika tsika dia miaina an'izay hoe zao ny tiako, izay tiako ihany io, manontania n'Andriamanitra mialohanao hetsika anao zavatra dia anontany io Jesosy Jesosy tena ao amin'ny volonté anao ve ty zavatra ataoko ty? Rehefa hiresaka amin'olona na hiresaka amin'ny vadiko na hiresaka amin'ny hafako na amin'ny mpiara-mivavaka amiko tena sitraponao ve? Fa amin'ny fotoantsika manao izay tiantsika tahaka ny Jona dia hozy ny Baiboly nanomboka niala teo anatrehanana hoe tsy te hiara-iaina amin'Andriamanitra. Jereo tsara fa raha mandinika tsika ny toetra ny Jesosy vao tao an-tranony Zakaiosy fotsiny izy hozy izy Jesosy za hiara hoany aminao, hiantrano any aminao, dia jereo fa nametra-pialana daholo ry fanambakana, ry fitiavan-tena sy ry fitiavam-bola sy ry tonga dia niteny daholo hoe zay andeha. Satria maninona misy olona nanapa-kevitra hiara-iaina amin'Andriamanitra. Ka ianao zany tsy possible zany hoe olona manana an Jesosy ianao nefa mbola miaina amin'ireo zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireo, tsy amin'ny sainao fotsiny ianao mieritreritra hoe miaraka amin'ny Jesosy, fa ny tena marina efa nisitaka an'Andriamanitra ianao. Manomboka androany vérifiez ny connexion, vérifiez tsara ny fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra fa misy koa neny atao hoe fahazarana miaraka amin'Andriamanitra. Indraindray tsika nieritreritra hoe za nge any Jesosy, za zanak'Andriamanitra, za zao nanolo tena, za nanao an'izao, za indray aloha raha mbola resaka asan'Andriamanitra zany dia raha misy ny faharoa dia za ny fahatelo. Indraindray tsika manana an'izay fahazarana izay dia adinontsika hoe inona moa ilay zavatra tena endrasan'Andriamanitra amintsika. Eritrereto hoe ianao ve eo amin'ny fiainanao mba manana discipline ohatra isan'andro. Jesosy inona avy ny zavatra nyteneniko? Mety nanafitohana ny zanako ve? Mety nanafitohana ny vadiko ve? Za ve indraindray ohatra ny miaina loatra zatra hitanao ilay manao ohatra ny Jona? Reniko tena reny tena anaovan'ny devoly an'ilay dodo zaza reny. Nanao ilay mampatory zaza reny dodo zaza dia ohatr'izay mihitsy nanaovan'ny devoly azy satria rehefa mamaky an'io teny io ianao dia gaga ilay olona hoe ohatray ny sambo ty efa hivadika, ianao ty reniko ny torimaso nefa ny ianao ny tena problème kay. Indraindray misy olona ampatoriany devoly amin'ny fotoana tokony hifoazany eritreretany tokony voany tonga saina fotsiny dia fa eritreretinareo hoe tsy possible ange zany mahita tory eo anatin'ny torimaso efa ampatoriany devoly hoe so taitra eo ka hiteny eo hoe hiverina hiaraka amin'ny tompo amin'izay fa zao militsika mandiny tena tsara hoe marina fa mety hoe raha mpianakaviana ianao dia afaka manao izay tianao tokantrano ohatra, fa zao saintsainy foana hoe misy ny atao hoe Andriamanitra eo ambony eo. Ay izany direktiva an'Andriamanitra, mety ve ny zavatra ataonao, mety ve ny zavatra tenenao hitiretenao ny vadinao zanakao ohatr'izany. Dia ao anatin'izay fotoan'izay tsika ny atao hoe miara-miaina amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana. Efa nandinika ve ianao hoe Jesosy za nge Jesosy tena marina fa manana tanana fa tsy manana tanana, satria tamin'ny fotoana nametrahako na nolorako ny tenako sy ny foko anao dia efa tsy tompony intsony dia zay nge le ianao asain'olona mandaingy ireny dia tsy mety satria izy ianao hoe ka za nge manana anina fa tsy manana indray eo ke mba atao kely mba meo toka kely ay tena azafady fa manana tanana fa tsy manana tanana.
satria manana fahatsapana ianao fa tsy hanao tsony ny tenanao fa an' Jesosy. Dia amin'izay fotoan'izay tsy hainao tsony ny hitondra ny tenanao any amin'izay tianao hitondrana anazy satria efa nanana safidy ianao. Zay ilay hoe safidy ilay nytenenin'ny pastora hoe zavatra jerevan'Andriamanitra amintsika voalohany dia safidinao. Manaja an'izany izy. Ka teto Andriamanitra raha Andriamanitra sy ny fahefany sy ny fahaiza-manaony tsy ho vitan'Andriamanitra ve nanakana ny Jona dia ny voky ny tranony hoe verina ny Tarsisy dia tsy mahita tanao ilay jambena tonga dia any Tarsisy vao mijanona. Fa zay mahandriamanitra n'Andriamanitra, manaja izy ny safidinao. Ajainy tena ajainy mihitsy zany safidinao zany. Hoy izy Jona hoe zaho andeha ho any Tarsisy dia ndana aro fa zao sarikitsika zany. Dia tadidio tsara hoe amin'ny fotoana anankiray ilaozan'Andriamanitra tsika. Na izy tsy andao atsika fa itsika no ny safidy ny vily lalana tsy araka aminy. Dia jereo fa tsy mahavita teny zany ianao. Tsy possible zany zavatra zany. Matetika ingeny ny olona rehefa miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra dia iza ny adininy voalohany ny fiangonana. Tonga izy dia tsy tazana tsony. Vao mandray maneno ny telefon'ny paster ka lazao fa matory izy. Nefa tsy hainy akory inona ny olona zay paster na inona fa aza raisina. Zavatra marina zany. Satria nahoana manomboka misaraka amin'Andriamanitra izy. Fa ny olona anankiray raha vao mbola ao tsara fiombonana amin'Andriamanitra, vao miantso azy na mpiara-mivavaka, ahoana rahavavy? Inona vaovao? Inona misy zavatra? Inona ny tsara? Inona ahoana? Inona ny ten'Andriamanitra? Tonga ianao dia mangetaeta satria maninona mbola ao anaty fiombonana lalina amin'Andriamanitra. Ka jereo tsara Zakaiosy ozy izy teo Zakaiosy ihany koa dia tena hoe hita mihitsy ny teto hoe ny olona miara-miaina amin'Andriamanitra dia olona tsy hipetrahany zany faratsiany zany tsony. Fa zao vao niditra tao an-tranony Jesosy, tena niditra tao an-tranony Jesosy dia tonga dia nanapa-kevitra miala daholo ny faratsiana rehetrarehetra. Manomboka androany atao vita taratra ao anaty fonao zany. Tsy hainao ngena hanovanao fa zao le fanapaha-kevitra tsara ao anatinao hoe Jesosy manomboka androany dia zao ataoko tafonina hiara-iaintsika mianaka. Ka rehefa miara-miaina aminao dia misy zavatra manomboka tsy tamana tsony atao anatiko dia manomboka miala daholo ireo zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy tombontsoa be nge ny Jona zao dia efa fantatritsika hoe marina fa nentin'Andriamanitra ihany tany anatin'ny baleine sy ny tariny sy ny rehetra fa aleo tsy miditra amin'izany. Aleo tsy miandry n'izany hoe ka zako mba te hiditra anaty baleine rehefa avy eo tsy hainao fa mety ny Jona fa ny anao mety tsy aleo tena tsy manandrakandrana an'izany satria tena hoe aleo tonga dia hoe zao Jesosy manomboka hatreto dia manapa-kevitra fa zao tonga dia aleoko manaiky izay zavatra teneninao mba ho tafiara miaina aminao. Tadio tsara fa hitanareo ilay hoe ohatry ny olona miara-miaina. Raha vao miara-miaina, misy olona miara-miaina zao anatin'ny tokantrano anankiray dia zanako zao tsy teny aminahy mihitsy hoe maman manao ahoana amin'ny vary eo, manao ahoana n'izao ilay zanako kely 10 taona tsy teny aminahy mihitsy hoe ahoana ny lokantsika androany, ahoana fa zao zay miara-miainao dia za tonga dia mahafantatra hoe ataoko an'izao dia ataoko an'izao dia ohatr'izany mihitsy Andriamanitra. Izy tonga dia mahafantatra na tsy miteny ara vavanao satria miara-miaina aminy ianao dia nefa izy ny manana ny fahefana rehetra dia tonga izy dia manapa-kevitra fotsiny hoe mila an'izao ny zanako mila an'ity ny zanako dia mila an'izao ny zanako dia mila an'izao ny zanako. Amen. Ka ohatran'izany mihitsy ny fiainantsika ny fironon'Andriamanitra sy ny tiananana dia jereo tsara hoe misy tombontsoa be ho an'izay fiarahana miaina amin'ny tompo izay. Tombontsoa tena tsara be ilay izy ohatran'ny hoe tantaran'i Abrahama ohatra. Ianao zao rehefa mandinika any Abrahama ohatrany hoe nandalo fahoriana kely izy tamin'ny voalohany, tsy nananjanaka izy ohatrantsika ihany, le misy zavatra ilainao reny dia nefa le zavatra tsy tonga dia hoe za hiara-iaina amin'ny Abrahama dia tonga dia fa bevoky mivadiny. Fa nandalo fisedrany izy ahitana Andriamanitra ny ao anatin'ny fony hoe le zaza ve ny tena tediavinao amiko sa le enao mpanjato be sa za mihitsy ny tena tianao. Dia jereo tsara fa miara-niaina tamin'Andriamanitra Abrahama dia natory ny Abrahama an'Andriamanitra daholo ny taopony rehetrarehetra. Tena navoaka ny Abrahama tena hoe azaida hoe asehoko anao izy Jesosy asehoko anao Andriamanitra fa za tena tianao.
Jereo tsara i Abrahama vangin'Andriamanitra foana izy zany hoe niara-miaina tamin'Andriamanitra foana izy. Nampahitan'Andriamanitra azy daholo ny ampitso ny ndana makery amin'ny fasika dia jereo fa ohatr'ireo ny taranakao. Isaky mihetsika anina indray dia lasa olona ohatrany hoe miray secret amin'Andriamanitra rehefa mizatra tian'Andriamanitra atao dia ho teneniko amin'ny Abrahama ve? Ianao hoe tsy misaina hoe mahafinaritra be ny fiainana izany hoe Jesosy isaky ny hanao zavatra dia miteny aminao hoe zao ngeny ataoko anao zao nataoko anao zao hitanao le zanakao io zao zao ny anaovako an'io etako ambony be mihitsy io zao dia ianao amin'io zavatra ataonao io ao fa amboaritsika io fa aza matahotra. Misy olona zany tantanan'Andriamanitra ohatran'izany satria tia an'Andriamanitra. Rehefa tena tafatoetra ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia izao manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ataon'ny lehilahy ahoana moa ny tena hitia ny vadiny nefa izy tsy tia an'Andriamanitra. Ny fitiavana n'izao tontolo izao ve ny aniraka ny olona anankiray hitia olona iray? Tsy possible izany. Afaka mivadika ny olona indraindray fa ny olona izay tena manana an'Andriamanitra ny tsy mivadika mihitsy. Jerenareo nge Jesosy nanolotra ny aina izy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amin'ny fitiavana antsika dia tsy hoe nandahazy ry Petera dia ozy izy hoe atsanina indray fa ozy izy hoe rehefa tia izy dia tia ny azy hatramin'ny farany. Ka ny olona manana an Jesosy tena tia an Jesosy ny azo lazaina hoe tsy hivadika mihitsiny na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny fiarahany amin'ny Jesosy. Amen. Jereo i Abrahama anisan'ny lehilahy anankiray tena tia an'Andriamanitra. Nasehony Abrahama tamin'Andriamanitra daholo. Alaivo tsara tsaina hoe olona efa 90 taona ve natao didipotra? Njakenjana ihany. Tamin'izany vaninandro izany tsisy anestezia mba azonao tsara tsaina kosa angamba zavatra maro zava voalaza amin'ny Baiboly fa zao nanaiky izy. Ofrany ianao ry Abrahama hainy tompoko. Dia rehefa nandeha indray atolory Isaka indray ary aloha mbola hainy tompoko indray. Ka rehefa Abrahama ny tia an'Andriamanitra dia tsy mila nihainao nizanizy izy, tsy nihainao ny tsy tao anatin'ny fony izy hoe za mbola mila manao kalay any Isakako vao vetivety kely nomenao anaty dia alainao sady ve? Navelany daholo izay filana tao anatiny satria nasehony hoe tia ny mihoatra Andriamanitra. Tsy nihera tamin'ny vadiny akory izy hoe Eva Sara azony Sara tsara ve? Maty eo tsika raha vao tsy manaiky izay tenenin'Andriamanitra. Ka zao ianao tsy maintsy tsisy an'izany fa ny fandresendahatra ny Abrahama ny fitiavany an'Andriamanitra dia nataony ilay izy. Hitantsika tsara raha-tantara fa tsy namono ny Isaka Andriamanitra fa nizatoetra izy hoe le zavatra omeko anao ve iny ve ny andavonao indray ny fitiavanao anahy rehefa tonga ny fotoana. Fa hita n'Andriamanitra io Andriamanitra mihitsy no ny tena miaiky azy tsy izay moa no nataony fa ataoko amin'ilay fitenitsika ilay izy dia amin'izay azontsika tsara hoe tena marina ozy Andriamanitra fa tena ny tenako izay ny anianako eritrerity olombelona ve ny aniany an'Andriamanitra. Jereo tsara nanomboka nitratsehatra amin'izay izy tao amin'ny fiainana-tokantranon'ny Abrahama. I Abrahama izy tena ny mihitsy nandeha mivarotra amin'ny vadiny tary. Tsy haiko raha azonareo zany io anabavika io fa ereo i Abimeleka afaka miaraka tsara nareo fa zao karakarao fotsiny Abrahama aloha. Jereo tsara zany toetra ny Abrahama fa zao ny olona tia an'Andriamanitra nitratsehatra izy tao amin'ny tokantranon'ny Abrahama. Dia ozy Andriamanitra jerenareo hoe izy indray ny saro-piaro kitio anay Sara io tonga ianao aloha vao ny saina hikitika azy fotsiny ozy mantsy any Abimeleka tonga dia momba daholo ty firenena rety. Jereo nge zany fa saro-piaron'Andriamanitra amin'ny olona piray aina aminy. Ka tsika mila miara-miaina amin'Andriamanitra. Tsy anjaranao ny mieritreritra hoe ho voadona tao bila ve rehefa avy eo. Tsy mila misaina an'izany ianao fa ianao mila misaina hoe tombo miaraka foana tsika sy ianao na iza misy anahy dia zao ianao eto anikilako. Fantatry Abrahama izay lalan'izay hoe amin'ny fotoana miaraka amiko Andriamanitra izy mikarakara anahy. Tsy tao an-tsainy Abrahama mihitsy hoe inona ny réaction an'Andriamanitra amin'ny zavatra mitrango izao fa ny tao an-tsainy efa miara-matory izay Sara sy Abimeleka. Zay ny tao an-tsainy izao alina ny andro tena ny saro-bakoloko izay efa eny an-tanan'ny tralahy.
azonao ve fa ozy izy Andriamanitra hoe tsika ne olona miara-miaina e sara miara-miaina amiko ianao miara-miaina amiko ka ahoana nanekeko an'izany mody ndry sara ary Abimeleka sady mandoha be ny saina fotsiny tsy haiko nareo fa zalina tena tomany aho hoe Jesosy andraisany fitiavanao le i Abrahama indray naniraka amin'ny vadiny andeha reny nefa ianao tsy manaiky satria tsy ekenao zany niditra tsehatra izy teo amin'ny tokantranony Abrahama niditra tsehatra izy teo amin'ny fiainany Abrahama ray manontolo ny idiran'Andriamanitra tsehatra daholo tsisy navelany animba ny fifaliany Abrahama zany satria nahoana olona kaiky an'Andriamanitra izy miara-miaina amin'Andriamanitra izy zany fiainana fiaraha-miaina amin'Andriamanitra any anke tsy vidiana vola tsy hoe mbola hikatsaka lavitra be tsika fa ampanekeo fotsiny fonao ampanekeo fonao anaiky an'Andriamanitra zay mahatonga anao mitotototo makaiza makary hitady an'izay fiadanana izay zay nefa efa napetraka Andriamanitra ao anatinao fiadanako nomeko anareo izy Jesosy fiadanako no avelako anareo voafaritra izay daholo zany raha vitanao mamoaka ny ao am-ponao mamaritra ny tena marina ao anatinao fa tianao za koa afaka manaprofo bebe kokoa izy Andriamanitra amen jereo tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 5:1 izy rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahitana nanao hoe aza matahotra ary Abrahama zao nao pinganao valipiti lehibe ho anao indrindra valipiti lehibe ho anao indrindra rehefa Andriamanitra manome valipiti anao io fijoroanao io nge misy valipiti io fahanginanao io ndraindray tsika vehivavy eo tokantrano na eo amin'ny fiainana ndraindray za foana koa ve ny angina zay zao indray zao nataon'le vadiko anahy dia za ihany zany doranga toriana any andao tena atao mamay andao ataon'izao haitsika mihitsy ndraindray zay atao mamay zay nefa ny Andriamanitra miteny hoe za nge ny valipiti ho anao amin'ny fotoana ianao mijoro mangina miandry an'Andriamanitra dia tadidio tsara fa Andriamanitra mamaly ianao ary any amin'le tsy azon'izaniza omena nomena ianao amen rehefa nijoro teo amin'ny fiainatokantranony Abrahama Andriamanitra fa ho ampingany valipiti lehibe ho azy dia jereo tsara fa nisy fotoana zao i Abrahama zany ataoko anao hoe fijoroana zany tonga tany amin'ny mpanjakany Sodoma sy Gomora zany haitsika zany dia ozy izy le mpanjaka hoe aleo anao mena vola aloha dia ozy izy Abrahama tsy mila vola avy aminao satria nahoana ozy izy tsy hoe miavinavina izy fa Andriamanitra ozy efa niteny fitaha izy mbola tsy voatata amin'izay ainao ve zany hoe fiainon'olona ny tenin'Andriamanitra ny olona mahay mandray ny tenin'Andriamanitra dia izay zanak'Andriamanitra ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny ondriko ozy mahay miaino ny feoko ka na tonga toinona ny teny voatenenina zao tsika hoe misy zavatra ohatra an'izao pastera mba ndao mba hiarivavaka tsika na hoe na tsika samitsika dia eo am-pivavahany eo aloha tompo tena vavaka misy zany vedivedika teo aleo aloha hiantso ny dokotera ihany aleo aloha zany hoe le vavaka natao zany inona ny dikany inona ny dikan'le vavaka an'izao zay manana problema tokantrano vatiko anake ohatra zao dia rehefa aveo nefa izy lasa indray izy mitomany ery vao vita ny vavaka ohatrany hoe nampitomany azy indray ve le vavaka natao teo fa maninona raha mba mianatra kely mandevitra mampiraikitra ny fonao mba hatoky an'Andriamanitra dia zao tsy omeko tsiny ianao raha tsy natoky an'Andriamanitra satria ny olona tia an'Andriamanitra ihany afaka matoky an'Andriamanitra amen ianao zao raha miaraka amin'ny olona tsy afaka hoe na nifanena tamin'ny olona tery avelan'ny tery anao tsy fantatrao ny anarany dia miteny aminao izy ndao tsika isanao hivady dia ozy izy ianao ny anaranao raha tsy haiko izako ianao melatary aloha ianao adala tsy hanao an'izany mihitsy ianao na dia tena manana fitsainana tsara fakatra anao ny olona io fa mila fantatrao aloha mila tianao mila fantatrao mombamomba azy mila zay ianao vao manaiky atotrizay mihitsy mahatonga antsika lasa tsy manana firaisana amin'Andriamanitra satria tsy mahatoky azy ianao satria ianao tsy mety zany tsy tafipetraka zany hoe olona tsy mifankafantatra olona tsy mifankatia ve dia afaka hifampatoky misy olona ve zao etsy avelany hatrany dia tena aminao hoe ampindramy 20 million aminao vetivety avy ianao hitako mivavaka tsy ambony azy dia zay ny atao hoe azo mifandraikirakely ianao raha nanome an'izay tsy hanao an'izany mihitsy ianao ozy ianao hoe za rehetra nisy mpangalatra pisy loky ny voavoaka mivavaka mihitsy dia niona tamiko tao fa saotra ny tompo fa mivavaka fa noroako dia voly
zay ny zavatra ataonao dia indraindray ohatr'izay mihitsiny. Fa tsika rehefa tena tian'Andriamanitra, fa tsika rehefa tena mangetaentan'Andriamanitra dia manomboka matoky an'Andriamanitra. Ninona zavatra tenenin'Andriamanitra dia manomboka matoky ianao. Matoky ianao. Za zao raha hiteny amin'ny janako aho hoe andana fa andrahoako laoka tsara indri rehefa avy eo dia tsy eritreritra izy hoe mbo hihinan-kanina ihany ve zay raha toandro. Tsy hanao an'izany ny zanako satria fantany hoe zanako izy. Ohatr'izay mihitsy fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa izy niteny tamin'ny Abrahama fa ho ampinga anao valopity lehibe ho anao, dia rehefa iny fa tonga nisy olona nisosoka niteny hoe Abrahama ao aloha omena vola ianao dia ozy izy Abrahama. Non, tsy makaninanany aminao aloha za ozy izy. Za mantsy ozy efa nitenenin'Andriamanitra fa ho tahina be mihitsy ka sao dia lazainao fa ianao na ampitahina. Resaka fandehany le resahany ato vola zany dia tena hitan'Andriamanitra hoe na vola na inona ny testenany Abrahama dia jereo fa nitsoro matoky foana izy. Teo amin'izay nanomboka Andriamanitra hoe tena mianina amin'ny tenako mihitsy fa tena etsany ianao ry Abrahama, manaiky anao ka titeny aminao hoe Andriamanitra ne mandraka androany mbola mitady fofoana izy. Iza ny olona afaka ametrahany ny fony, iza ny olona afaka apetrahano azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe indro mandondona ozy izy mijoro ambaravarana. Raha misy mihaino feo ka mapetrahano ahy dia hiara-onina aminy hiara hisakafo aminy tanao miara-monina aminy, miara-mipetraka aminy. Isan'andro izy dia mijoro ambaravarany fotsika foana, mijoro ambaravarany tolanam-baravarantsika ao. Fa zao vitsy ny mampandroso azy. Mandroso Jesosy tonga soa ianao. Amen. Jesosy tamana miara-mipetraka ao anatin'ny loto izany. Fa raha vao tonga ao izy ka nisy tena nampandroso azy dia manomboka miala ny loto rehetrarehetra. Diovina daholo izay tsy izy rehetrarehetra satria tonga Jesosy. Eo amin'ny fiainanao ve mety tsy nanana fahatsapana mihitsy ianao hoe nitiavina izany. Ohatra niezaka foana ianao nitady an'izany fitiavana izany nefa tsy mifanena tamin'izany. Mbola tsy tena mifanena tamin'i Jesosy ianao. Jesosy ange ny fitiavana amin'ny fotoana ianao mifanena amin'ny Jesosy tsy hanadiso fanantenananao izany. Jesosy tsy hanimba amin'ny fiainanao izany. Be dia be ny olona jerenareo zao Maria nandeha niezaka nitady ny zavatra rehetrarehetra teny amin'ny Jesosy tambola tsy niaraka tamin'i Jesosy namidy ny tena na hividanana zavatra anaovana ny rehetrarehetra iny. Fa zao rehefa niona tamin'i Jesosy Maria indray namaky menaka faran'izay lafo nanasana ny tongotra Jesosy. Zany hoe le zavatra nanakalozany an'i Jesosy taloha, le fitadiavam-bola nanakalozany an'i Jesosy taloha lasa mivadika nameny an'i Jesosy le izy. Dia jereo tsara fa tsisy tsony ao anaty baiboly hoe Maria rehefa maty Jesosy dia verina niaraka tamin'ilay fariseo sy aninareo indray. Tsisy izany tsony. Fa zao ny tenin'i Jesosy hoe naroviana ozy hitoriana amin'ny filazantsara dia tsy adino ny tantaran'ity vehivavy ity. Amen. Teny aminao hoe Andriamanitra ke te hiara-onina aminao te hiara-hipetraka aminao ao amin'ny tokantrano te hiaraka aminao izy tantana an'io. Tsika nge tsy mahay na ny tena tsika nareo hoe tsy mandinika an'izany zany rehefa mivavaka Jesosy savavy be ngezabe ty ara tsy haiko mitondra ny tenako. Ahoana moa ny aizako hitondra ny zanako? Ahoana ny aizako hitondra ny zany akonan'izany? Fa mila anao mila ny fanampianao Indraindray ny teniteneniko mandratra ny olona. Indraindray za ihany mahatonga ny olona tsy apahita fitiana. Tsy mahay miaina Jesosy raha vao tsisy anao. Amen. Ohatr'izany mihitsy ny zavatra nataon'ity Abrahama ty. Dia any Andriamanitra lasa nateo amin'ny fiainany tsy hainy nitondra izany ny tokantranony izany, vady ny rahany ery, zanany alefa ny tapahany ery ny tendany. Fa zao ozy izy hoe manaiky anao Andriamanitra. Manaiky anao. Jereo ny testa rehetrarehetra lalovany Abrahama. Ny testen'Andriamanitra hoe hatraiza ny fitiavanao anahy. Ozy izy Andriamanitra indray tamin'ny nazy alefaso indray Isaka aloha sy Ismaël sy Agara fa tsy mety. Io tsisy fanazavana fa tonga dia alefaso fotsiny. Izy Abrahama hoe ay ok ary zany fa alefa. Jereo tsara fa Sara no niteny tamin'ny Abrahama dia ozy ny baiboly nangidy tena saika tsy tian'ny Abrahama tsony Sara tamin'izay. Hoe zanako kosa ve dia horohanao? Fa jereo fa rehefa Andriamanitra no miteny tonga dia ohatry ny forotra ohatry ny iray voalavo lenan'ny orana ireny. Ay ve alefa zany reto. Tsy hoe nafoin'Andriamanitra kory Agara sy Ismaël fa Andriamanitra manalala ny io dibaïtanareo io
taranaka Ismaely tangera e tsy nafoin'Andriamanitra izy fa alao Andriamanitra ikarakara azy any fa ny zavatra tediavin'Andriamanitra aminao aiza ny fanekenao azy ahoana ny zavatra ao anatinao inona ny tena ao anatinao mombanao sy Jesosy ajanony aloha mombanao sy mivola ajanony mombanao sy ajanony daholo zany fa mba mandiny tena hoe ahoana momba antsika Jesosy ahoana momba antsika senao dia ao anatin'izay fotoan'izay ainao tsara ianao ihany mamaly ianao ay hitako mihitsy momba anay sy Jesosy tsara vao tenitenenina dia tezitra tsara vao miteny mivadiko za tsy maintsy mamaly ny azay mihitsy tsy tia momba anao sy Jesosy zany zéro fa rehefa ozy izy ianao hoe Jesosy io inona momba antsika ianao ka le niteny hoe nareo vehivavy manaiky ay o Jesosy ok manaiky ianao le niteny hoe amin'izao fotoana aza mandainga atsony mikombona amin'izay ty manomboka hatreto aiko tsara momba antsika sy Jesosy dia ianao ve olona mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka andry Abrahama dia ahoana tsy karakarany ianao ahoana tsy hamerenany amin'ny laoniny izay very teo amin'ny fiainanao Andriamanitra nge olona enjana raha merina amin'ny laoniny vitan'Andriamanitra mamerina amin'ny laoniny fiainan'ny olona anankiray eritrereto tsara hoe azonao tsara tsy aina ve zany hoe Eli izao ny goaika ny nanatitra sakafo anazy ny goaika ve dia atazona niny hena masaka koa fa tsy hena matakory rehefa Andriamanitra ny karakara amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tsisy dikany amin'Andriamanitra fa zao programme eo izy mba hiaro hipetraka aminareo aloha izy mba oka mba mifampiresaka aminareo fa za miavinavina hiavina vonatsika be loatra izy tsisy misy nge olona tsy mivavaka mihitsy maraina ziska hariva tsisy an'izany mivavaka zany raha misy olona mba mivavaka ary mangina fa tsisy atoriana tsy izay tsao mijery baolina dao aloha hivavaka fa ajanony baolina io vetivety vavaka aloha Jesosy avao nitondra ndraiky koa le izy koa zany tena tsy azoko mihitsy na nina koa raha atao anatin'ny baolina le izy tena tsisy fotoana mihitsy hitanareo misy zavatra indrindray zao teniko fa dia manjanako maloha tena na tsika anao dia amboarin'Andriamanitra indraindray adino mivavaka taloha amin'ny baolina ao anatin'ny baolina misy tonga hoe hivavaka aloha tele ty izy mba maninona koa natao anatin'ny baolina io nge tsy verina tsony hafa mihitsy le vavaka aloha eny ary hitanao hoe rehetrarehetra ny zavatra eo amin'ny fiainao fa tsy hoe mety amin'ny zomazo ao mety hanomboka amin'ny dimy baolina dia tsy handeha hivavaka ve ianao hafa raha zavatra fa mahatonga anao tsy hivavaka fa baolina kosa ve ka io tsy miverina tsao baolina ihany baolina trany tenena raha mavoky anao io dia hitena manany ihany fa dia hitena hoe ataovy tena miara-miaina aminao Andriamanitra jereo tsara Abrahama tsy lehilahy tsy orin-javatsoa zany afaka namatsy firenena na ny zanany ara dia jereo tsara ry Isaka zanany fa tena nataon'Andriamanitra nanana an'izany tena hoe fiainana mahafinaritra be zany rehefa niara-niaina tamin'Andriamanitra dia tena tia izy efa niteny fa tiako izay tia aho izy izay fatra-pitady anahy dia ahitanahy jerenareo nge Jesosy nafantatra amin'ny fon'Andriamanitra izy rehefa nidina teto ambony tany Jesosy dia tsy nirehare izy hoe za nge olona tany an-danitra tany ka zany tompony zavatra rehetra eto tsisy atahorako an'izaniza fa ny tena natahoran'i Jesosy dia ozy izy hoe ny ray ato amiko mandrakariva miara-mipetraka izay roa satria za manao izay sitrany mandrakariva izy na dia olona tena hoe efa tany amin'ny fendriana ny olona tany an-danitra nampidina teto ambony tany mbola nandeha nitady an'izay toetran'Andriamanitra izay hoe inona ny toetran'Andriamanitra dia tia ny olona izay manao ny sitrapony dia iny Jesosy dia namikotra ohatran'ireny hoe tsisy ninininy ireny ohatran'ireny hoe tsy mahay ninininy ireny nefa ilay tompony zavatra rehetra indraindray tsika ary mbola zanaka Jesosy nefa tady tonga dia ohatran'ny te hiakatra be zany hoe zay zao ohatran'izao nefa ilay Jesosy dia jereo tsara ny tenen'olona toy izy raha eo mamelany aloha fa tsy fatan'izay ataony zay nge natonga an Jesosy ohatran'ny nataotaon'olona be satria nandevitra foana izy satria fatany ny tao am-pon'Andriamanitra nampatahotra azy rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra izy hoe raha eo zay nitarainany hoe nahoana ny tena fohy ahy ianao
zay tsy zakan'i Jesosy hoe rehefa hitambesatra ao aminy ny fahotana dia manomboka miala amin'izay Andriamanitra. Rehefa ao anatin'i Jesosy ny fahotantsika, rehefa nitondra fahotantsika izy dia miala taminy Andriamanitra satria izay mahandriamanitra n'Andriamanitra. Dia iny ny tsy zakan'i Jesosy indrindra, dia izay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe raha eo izy nahoana ny tena fohy ahy ianao. Tsy haiko hoe jereo zany tsy hoe maninona ny kapohana, maninona Petera namako lasa, maninona ny anona nanao anazy zao, tsy izany. Fa nampalahelo an'i Jesosy le fikambanan'izy mianaka ny tsy maintsy ny saraka satria mibaby ny otako sy ny otanao izy. Zavatra roa ny azontsika raisina ao anatin'izay. Rehefa avototra ao ny ota rehetra dia tsy misaraka aminao zany Jesosy. Rehefa mibaby fahotana ianao tsy afaka miaraka na Jesosy aza ny lozan'Andriamanitra rehefa nitondra ny otantsika. Dia itsika no akaiza raha mbola hifikitra ao anatin'ny toetra ratsy, mbola hifikitra ao anatin'ny toe-po tsy mamela heloka. Ary ny tena mampalahelo ankehitriny ilay vadinao iny mihitsy na ilay zanako na ilay mpiara-monina aminao na mpiray tam-po aminao raha vavy am-panambadiana. Reny mihitsy indray tsy avelanao heloka. Nefany olona mifanakaiky aminao. Teny aminao androany aza vela izy zavatra anankiray ahatonga an'Andriamanitra hivoaka ny trano ka hibatany entany hiala ao miara-tokantranonao. Aza vela misy olana, aza vela misy an'izany rehetrarehetra izany fa mivavaha foana amin'Andriamanitra hoe Jesosy tsy avelako isy olona aka ny toeranao ato amin'ity fiainako ity. Ny fiainanao manokana porofoy amin'i Jesosy foana isan'andro isan'andro fa tena miaraka aminao izy. Ataovy tena tsapanao anaty fonao fa madio fo ianao. Rehefa ny olona manana an'izany fifandraisana lalina amin'Andriamanitra izany dia izao tsy mba matahotra an'izany hoe trompetra maneno izany ny olona. Fa ndraindraiky raha vao resadresana ianao ny akritany ndany dia tsy tahirinao an'izany ianao. Alay rehefa avy eo vao mianao izany satria maninona hoe zao ny akritany an-danitra dia ny antany amin'ny elo dia tany ananina dia ianona nentin' Jesosy tany dia indraindray ohatrany tsy kenony zany satria maninona ohatrany hoe tsisy an'izany fanantenana izany eo anatinao. Fa rehefa ohatra ianao ka tena voky firaisana amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra dia tena renao mihitsy lehibe fahasambaranao anatinao hoe Jesosy rehefa haneno ny trompetra ny lanitra dia fantatro fa hitsenanao eny aminao ny lanitra. Zany ny atao hoe fahasambarana faratapony. Ny ahafantaranao an'izay direction anao izay rehefa mandeha ianao. Dia izao farany rehefa mandeha ianao ohatrany hoe andeha any an-dafy ohatra dia lasa ianao mandeha manao io moa izany tsy tonga dia hoe andeha aho any an-dafy. Hitanao ninninona dia misy fandeha an-dôly fa tsy hoe andeha ianao dia andeha amin'izay tianao izany. Fa misy an'ilay antsoina hoe telesa izay dia makany ianao. Entinao daholo ny taratasinao rehetrarehetra dia aza jerena eo izany dia mety dia mahazo dia nisy fotoana ohatra hoe tsy nahazo visa ianao kosa nefa afaka mividy billet dia ianao navita passeport fa zao le tampon visa tsy anananao dia ino ny ianao dia hoe ndao hividy billet fa tsika na hery maty raha vao viditsika ndana ary fa teny aminao fa mahazo aina ve ianao mandra-pahatonga anao eny Ivato fa ty fonao ty midobodobotra hoe polisy iny zao iny zao satria fantatrao fa misy zavatra tsy ampy ao anatin'ny taratasinao fa zao nge ataovy marina daholo nge rehetrarehetra io visa ty ny taratasy botsibotsina misy anao amilatra zany lalana manaraka ato iny edy aminao passeport io ty ianao mihitsy ny teny hoe ty dia hitanao hoe misy zavatra tadiavin'ilay olona le taratasy satria maninona complet ny zavatra rehetra. Dia izao tsotra kely indray aza mitondra papier nge aza aloha ny assurance dia mitondra tômôbila eto dia izao fa hitenenao fa isaky mahita polisy ianao mody mitandrina tsara mihitsy satria maninona sao dia ianao vao fitaka eo sao dia ianao vao sakana eo fa zao rehefa milamina ny zavatra rehetra tsisy an'izany palpitation tadiakatra izany tsisy satria maninona milamina ny zavatra rehetra. Ty tena aminao mahatonga anao ilamina ny zavatra rehetra fifandraisanao amin'Andriamanitra réglé aloha fifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy accepter ny fizahanao amin'ny zavatra rehetrarehetra zany tsy andeha ilaranao any amin'ny telesa na ilaranao aiza fa hampanginanao ny eo am-ponao hampanekenao an'i Jesosy ao anatinao
dia ilamina ny tokantrano, ilamina ny fiainanao manokana. Ninninona zavatra tadiavinao na tsy miteny ary vavanao io, vitan'Andriamanitra manao an'izany. Elika tsy nangataka sakafo tamin'Andriamanitra e, aza diniony izany. Tsy niteny izy hoe aiza ny kaly. Fa zao Andriamanitra no misaina ny zanany. Hozy izy Andriamanitra hoe Eli, noana izy izay, aleo fa ary mbola misy rano tsy ritra, any izy ny ateriko. Dia zao dana ary goaika atero any ity. Voky Eli. Rehefa avy eo indray tapitra ny eto, ndana indray ary. Za tsy nahitany Eli hoe niasasaina tamin'ny sakafo izany, fa izy raha ny lasa fitaovana tsara tamin'ilay olona napetrahano azy. Tanao, ohatran'izany Andriamanitra rehefa miditra tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ka zao aza vela ho sakana ny problème, fa ataovy tohatra io ekaranao any amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Ny olona rehetrarehetra samy mana problème daholo. Tena farany indrindra, na Jesosy tao anatin'ny sambo ary korotana ny ranomasina. Tsy nanakana ny onja ny fisiany Jesosy tao anatin'ny sambo. Normalement tokony vao mahita an'i Jesosy ngereny tonga dia mipirina. Fa zao korotana ihany ilay izy. Natao ary Jesosy, fa ny zavatra nafinaritra indrindra dia namoaza mpianatra ny Jesosy, dia Jesosy nampitsahatra n'ilay ranomasina. Dia teny aminao hoe izy tsy miasa amin'ny zavatra tsy ilainao izany. Fa rehefa ilainao izy dia tonga izy eo amin'ny fiainanao. Zavatra ataontsika Jesosy tonga soa ianao, midira mandrosoa ianaritra anjery tsara ilay iran'ny rijiny fa tsara be iny. Iny fiainantsika iny. Amen. Andaontsika hitsangana hitehaka handraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa mino sy matoky ahafahana handray zavatra tsara ianao androany. Alléluia. Manao régime tsika e. Sa tsika rehefa manao régime eo daholo ny sakafo rehetra, fa misy sakafo tsy azo hohaninao ary misy sakafo azo hohaninao. Androany raha mpanaovitsika régime an-tokantranontsika dia misy an'izay régime izay hoe miara-miaina amin'Andriamanitra, dia misy sakafo mifanaraka amin'izay. Fanekenao an'Andriamanitra voalohany indrindra, dia ny fampanjakanao ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiheveranao ny fandinihanao tena manokana manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. Mety misy zavatra be dia be azonao atao, fa misy régime izay tsy maintsy arahanao raha ohatra hoe tianao mahitsitsy tsara io tokantranonao io, tsy surpoids io tokantranonao io, fa maivana tsara ao amin'Andriamanitra io tokantranonao io. Amen. Amen. Raha mandeha amin'izay régime izay tsika dia hentsika teo fa ilay Andriamanitra manatanteraka ny zavatra rehetra. Andao avantsika vavaka misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teny, ny amin'ny régime omena isan'andro, régime mapety, régime mampandroso, mampatanjaka, na ho fiainam-panahinao na ho anao na ho an'ny tokantranonao, dia ataontsika mbavaka izay mba tsy hisakana ihany koa ny fatokianao an'Andriamanitra. Teo hoe ohatran'ny Abrahama zao hoe nahatoky tanteraka an'Andriamanitra. Tsika indraindray ny ampandehanana eny amin'ny régime misy atsika sy ny zavatra rehetra iainantsika, mitady ihany hoe misy régime manakana an'izay fatokiana an'Andriamanitra izay, dia ndaontsika hivavaka. Tompo aoka tsy sakana. Anisan'ny voateny teo voalohany hoe ny ota ihany koa mampisaraka atsika, ny tsy fandehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Indraindray miaina, indraindray tsy miaina. Eto amin'ny sekoly dia tena hoe tompo tena iainako izany, tena hijoro araka izany, mandeha ny tontolo andro ohatra misy mivava zany, tonga indray manao bilan kely ny hariva, tena hoe fahoana ary zany Jesosy efa dia izay. Aoka hoentsika eo amin'Andriamanitra, izany hoe tena mizara tanteraka amin'Andriamanitra. Tsisy hoe zavatra n'Andriamanitra, tsisy hoe miafina amin'Andriamanitra ny eto amintsika, ny fiainantsika sy ny zavatra ataontsika, fa ilain'Andriamanitra izay fo mitsotra, fo manatona, fo mihevitra, fo misaina sy mifantoka amin'Andriamanitra. Izay mizara n'izay ao-po. Tia indray Jesosy, tia indray ny zavatra tena mbola miteny hoe zao ny ataoko, nefa
ohatrany mandeha ny fotoana ohatrany tsy zay loatra dia miverina indray ohatrany voaka miditra ohatrany lelonjaza eo ianao zany na izaho ihany koa fa ndaovantsika vavaka izay tompo izay sakana rehetra tsy ahafahako tena mampitoetra ny fahatokiana ao aminao dia aoka izany hiaisotra ary mifona aminao ny amin'izay fiovaovana sy ny amin'izay tsy fijoroana izay tompo fa androany noho ny amin'ny teny noho ny amin'ny régime omenao dia vonina anajanona ny reto tavikena be reto mety tsy mahasoa fa aka ny reto crudité mampita ny fiainam-panahiko sy ny tokantranoko reto androany amen tsy hoe akory hoe misy hotenena manokana eto fa mba inona moa sy teo inona moa tenina zany ohatrany hoe fanoharana sotra toko fanoharana misy mba tonga atao anatiko tao satria nadalo kely an'izany ny teny dia fanoharana mba tonga atao anatiko hoe tena misy an'izay régime izay ao amin'Andriamanitra ary misy ny tsy azo raisina ary misy ny tena hoe tokony ho raisitsika amen nasa anatin'ny vavako raha eo amin'ny anaran'i Jesosy indray no isaoranay anao androany ny amin'ny fotoana ny amin'ny toerana ny amin'ny fahafahana indray mandray ny teny avy aminao zany tokoa ny régime tena mety aminay satria hainay loatra tompo fa Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao ary ao aminao mapety ny momba nay rehetra Jesosy ny teny fahamarinana avy aminao zany tonga manamasina anay raha toa ka manaiky sy manokatra ny momba anay rehetra izay eo aminao sy ny amin'ny teny izay ambaranao androany tompo dia nanana ny teny ambary ianao ny amin'izay tokantrano miara-miaina aminay Jesosy androany dia mifonjay Jesosy ny amin'izay rehetra mety nahatonga anay nisaraka taminao mety ny sainay manaiky ny sainay mahatsapa hoe zao mapety anay tokoa dia ny tokony miaina ny teninao fa ao amin'ny fiainana eo amin'ny vatanay eo amin'ny fanatanterana ny zavatra rehetra tompo dia misy fotoana manaiky misy fotoana tsy manaiky izany Jesosy no hitondranay momba anay rehetra mety mavesatra ao anatinay zany mety miasa fatratra izay amin'izany tompo nefa ny teninao manambara manatona anareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana fa ianao izao ny manome anareo fitsarana ao anatin'izany fitsarana izany tompo dia aoka hiaisotra avokoa izay rehetra tsy araky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy ahafahanay tena mitoetra zato isanjato amin'ny fotoana rehetra amin'ny ora rehetra amin'ny minitra amin'ny sekondra ifatohanay ao aminao sy ny teny izay natsipinao sy noenonay tompo amin'ny alalan'ireo mpanomponao maro mila mifanainao masina izay Jesosy aoka ny tsirairay avy amin'ny tian'io ity indray Jesosy dia fotoana indray tian'io ity hiazona anay ny safidy izay niraisinay teto efa hatramin'ny maraina tamin'ny foazanay fa indro izay Jesosy hiara hiaina aminao ary hahatanteraka ny sitraponao anaisotra izay rehetra tsy araka ny sitraponao ka tonga sakana tsy hahafahanay tena miombona aminao tianao zay alalanao afantatra anao ary indrindra anna fiombonana tsara aminao mba hatanteraka ny voninahitra eo amin'ny fiainanay dia makasitraka indrindra manan'izay manana anao manan'izay manana ny fanahinao masina izay ampatsiahy tokoa ny teny atao anatinay izay teny ny renesinay nomenao ny sofina nomenao ny fo mba iraiketanay ny teninao dia zany tokoa tomponao ka ho tanteraka ho anay tsirairay avy mba hafanay mihevitra ny famindranay sy ny fijorona indray amin'ny tian'io ity mba tsy hiala aminao ka heveranay ny teninao isan'andro isa-minitra isa-tsegondra amin'ity androany ity dia makasitraka indrindra tompo dia rainay mandraka izay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta alleluia amen amen mazoto toerana anao fanatitra ho any tompontsika amin'ny fifaliana sy amin'ny mpitiavana feno mandraka ariva ny amin'izay fanomaninao na ny amin'izay omenao amin'ny fonao mifanatitra lehibe indrindra dia mifonao dia fo feno fitiavana tonga manatanteraka an'izany fanatitra zany ho an'Andriamanitra fotoanantsika manaraka zoma trampokon'olona manomboka amin'ny efatra raha tonga aloha ianao dia mety ihany koa mitondra-mbavaka ny fotoana mivavaka ho an'ny zavatra rehetra izay atrehantsika amin'izany fotoana zany zoma-panotronana ahafahantsika indray miaraka sy mitomba ao anatin'izay régime izay amen ny sabotsy
sabotsy maraina amin'ny fito a firaisana latabatra amin'ny tompo a asaintsika tsirairay avy mahiray latabatra misy régime be koa ao alleloia mofo sy divay régime miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mahatsara antsika izany a mahatsara anao zany a ny aorinan'izay misy ny new cold ny sabotsy ariva iny amin'ny rosasany amin'ny Saint-Michel aparbe ny alahady tolakandro any amin'ny skate park raha ohatra ka manana ny fotoana ianao manana an'izay malalaka amin'ny fotoananao dia aleo fenotsika régime mampety ny fiainam-panahintsika ny fotoanantsika amen 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 taontsika hitsangana dia andray ny tsodrano tonona tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary mana kiravian'i Nazareta hitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nome anao fiadanana mahita tokantrano miara-miaina sy miara-mandeha amin'Andriamanitra ny sambatan'olona ao amin'izany tokantrano zany ihany koa dia olona miara-miaina tanteraka amin'Andriamanitra ary miara-mandeha tanteraka amin'Andriamanitra tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Zarao ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen alleluia tain'i Jesosy tompo